ilay tantara mitondra lohateny hoe olana saribahana. Olana saribahana? Olana saribahana. Ireto avy no amelona ny tantara. Silivana Zafindrafara no fity. Miriam Malalany avy no Fifi. Toja Rapesanjatana no Jim. Fitahina Fehizoro no Fiaro. Iary Lalan Kristy no Océane. Ary Saribit Fehizoro no Dr Abelson. Anio no fizarana faharoa sady farany. Iny amby 20 taona laza izay, Saint Valentin indrindra tamin'izay. Iny alina iny no nanaovako fahadisoana lehibe satria niaraka tamina olona tsy fantatro antsoina hoe Fidy aho. Le anarany fotsiny ny fantatro. Izy raha teo raha ny mba nolazainy ahy dia efa andalany ho any ampitan-dranomasina. Toe-jazany tsiaro tamin'io. Ary nandeha efa saika namoy fo aza dia soa ihany na tsiaro mivavaka sy ny antoraka tamin'Andriamanitra. Nisafidiny tsy hanalazaza fa hitaizany zanako. Ny Jimana Dako no nanohana vatratra ka nasaika nitolefika tany aza dia nitraka satria manana n'Andriamanitra. Efa nifonako ny lasako hoe saingy toa mihelohelo an-tsaiko mandraka hariva. Mety mbola ho hitako ve Fidy iray ny tsiaro indray androany ansany. Ty rojo kely misy ny sariny ty sisa ty ambozonako ty no atsiarovako amin'ny Fidy. Amin'izao fotoana izao dia 25 taona tsiaro. Efa lehibe tokoa izy. Izy no fifaliako dia manasana ho ary hanaraka ny toy ny tantaranay. Tena tsara kosa le Océane le vary gasy sy ravitotonentinao avy any Madagasikara. Reny papa voandalana any Madagasikara ary le pirina gasy maina nga tsy tiany papa. Ay. Le lamolotra mihitsy sady efa ela tsy nanako an'ireny sotra betsaka Océane fa tena tsara kosa aloha le fikarohana nataonao tany. Marina tsy le professeur vazaha anankitelo aza niaiky mihitsy. Tena tsy vitako aloha papa raha tsy nisy an'le namako nitondra teny amin'ny terrain. Izy sady tsotra mahafinaritra. Tiako sady manam-pahaizana koa tsara kosa zaniko. Fa mikasa ho aty ry papa amin'ity farany volany ity izy no avy fa amin'ny olany fotsiny izy vahiny be dia tsisy olona afaka mandray azy nefa taratasy makasika an'izay sisa no andrasany. Zany tsy maninona zany mila certificat d'hébergement zany izy. Ie afaka manome tsika. Tsy olana zany tsika koa ny gasy fifaliana ho antsika aza hoe misy malagasy avy any amintsika tonga ty indrindra moa hoe nanao soanao sy nanampy anao tamin'ny fianaranao zany aleo fa tonga dia omena izy. Misotra papa faly be mihitsy Misaotra Andriamanitra fa mba tafitaka ihany le zanako tsiaro keliko efa 25 taona. Tsiaro kely tsisa ray nenarany rainao fotsiny sisa no tsy mety maty ato an-tsaina hoe Fidy. Ny endriny moa ato anatin'ity rojo kely ty fa raha izay momba azy raha hoe ny fianakaviany sy ny sisa dia tsy nahitako vaovao mihitsy hatramin'izay.
Zaho ianao zao le isidiny ny anabakabaka ho any ampitan-dranomasina any amin'ny oseana le nitanao tany Toliary iny zanako zany ianao no hipetraka satria ny rainy no nandray anao. Tafitasoinao tsiaro mivavaka ho anao ty reninao ty ontsaontsy ireny foko avy nanatitra anao teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato saingy ontsaontsam-pifaliany tohatra ny olana zany ilozan'ny zanaka zany saingy tsy olana le izy fa voninahitr'Andriamanitra aza satria nde andrato fahaizana sy hikatsaka an'izay mba mahasoso ny fiainany no atondiany any ampitan-dranomasiny. Tsy arahako alahelo rehefa arahako tsodrano a. Tena nitahin'Andriamanitra manokana mihitsy nisy an'ity fianakaviana mahafinaritra be ity ka sady nitady tokoa ka sendra vato tsy nisalasala koa Papanosiana nandray anahy fa ny mbola ankamantatra zao dia ny hoe mety horoahany ato ve raha fantany fa miaraka izay Josiana. Aleo raha nga tonga dia tsorona aminy dia hita eo izay ataony sady manahirana raha izy indray mahafantatra meloko. Aleo teneniko Josiana dia miara miresaka amin'izay raha rive. Ary tonga aloha ianao zandry tsiaro niezaka anao dia aloha mihitsy fa nisy zavatra nieritreretiko izay ireo Josiana. Zavatra iny? Misy olana nga sa tsy tamana atao aminay ianao? Afaka miditra? Hatraminao vinandray ary Rosiana no mihafahafa ohatr'izany. Ka tsy zahary nefa izay sy tsiaro Ay, midira fa tsy maninona. Misy resaka ngasa misy dinidinika ho resanareo. Ie, tena misy resaka ho tenenay amin'ny papa mihitsy. Zany fa inona mampiakalaka anany se? Sika telo mianaka rery anie no eto ina ary ty mihafahafa ty. Eny ary amin'ny maharay aman-dreny anao moa dia tsy hanafinana ianao sady ianao andrandrana indray va moa no hanafinana rosola Aza be safary ohatry mipirakasy eo ry sery tsiaro lazao zay tiany sy tenenina. Ka tsy zany rery Papanosiana fa hainao ihany moa fa samy tanora izay Josiana dia aleo tsy hafiana aminao fa mifankaty izay Ay, misy an'izany dia efa trany a Madagasikara zany sa voataty? Eny efa trany Madagasikara. Zao rakizy amaray aman-dreny dia tsy hoe akory andraran'ny fifankatiavanareo fa na dia atao hoe aty amin'ny tany mandroso aty azy tsika dia mba misy ihany ny fomba sy ny haja mamalagasy indrindra moa fa tsika kristianina tsika miray trano ato angamba misy rse ny fombafomba tokony hirosona amin'izany ka zay indrindra no iresahanay aminao ny amin'izay tokony atao manao appel amin'ny WhatsApp ty aloha draisina kely na somary ty andalana ty zaka le zanako any ampitany tsiaro. Maman? Oui, chérie maman. Salama tsara ve maman Tena salama tsara fa somary malahelohelo kely fotsiny.
aiza koa rery maman a, aza malahelo izany e. Ka lavitra ilay tokany haiko tsy alahelo ve ahy e? Sofa eo tonton anao. Ary manao ana mariny tonton Jimon? Io mararary kibo. Oh, mirary soa azy zany e. Fa mbola mampaida koa izy hatramin'izao? Efa najany ilay fampetiana koa e. Efa tonga saina. Izy ary efa hotokanana mpiandry tsy ho elako. Wow, ary nisy fiovana be zany tao an-tanàna vao tsy tany ahy e. Eny rehefa miandry ny fiverenanao e. Ka ny olana kely zao ry maman dia tsy izany iverina fa nareo no mety hafarana makatiako. Fa olana inona? Tsy olana kay fa fahasoavana e. Ay, fahasoavana. Inona ary le fahasoavana zarao amin'ny maman e? Ka hita maman, efa mba lehibe any ny zanako maman ty e. Tsy efa mba te lalao zafikely ve maman ohatra? Inona tsony marina moa ny andrasana fa tsy ny zafikely. Ka hoana, andeha hanambady? Nahita vazaha tany anga tsy ary kely ny maman? Ka izay mihitsy ry maman a, fa tsy voatery hoe vazaha ny no hita aty e. Mba misy gasy ihany koa atyko. Eny e, fa izy aloha mety isy e. Fantatro maman avetrany. Le oseana mikaroka momba ny zava-maniry nentinao taty. To le any aminy ianao no metrano. Ary le dadany zao vazaha. Ny dadany gasy fa mama ny vazaha e. Fa efa maty le mamany. Anambady mety izany le zanako. Tandremo nefa sao dia hoe adino ny tanindrazana. Aza donoina raha teo ny reniny teraka. Aza matahotra ianao ry maman a. So adiniko novinanoviany izany nareo e. Indrindra fa hoe ny tanindrazako izany. Iza matsy no mahitako. So dia ianao lehilahy natao arahana indray no manaraka aniko. Eny, mbola ao alaminay ihany amin'izany fa efa raha malala ny ry maman ny fiainana sarotra ny Madagasikara. Sady izay mahavelona ry ny tanindrazana e. Eny e, misy ihany moa ny mpila ravinahitra fa na izany aza gasikara tsy afoy e. Eny ry maman a, fa lamina kely ny programa satria efa amin'io volana ambony io ilay izy a. Dia mila mikarakara visa sy passeport izany nareo. Dia ianao sy tany Jim angamba no makaty e. Aza matahotra nareo fa etoako avaty ny fre. Ka ny fianakaviana sy ny olom-patatra tiako ny raha vao maheno an'izany vaovao mahafinaritra izany izao dia te handeha. Nefa ny ry maman tsy ho vitantsika daholo ny fandaminany amin'izany e. Sady ny fahavitandra ihany ny zava-dehibe. Aleo fa izahantsika sina fety ihany dia ndrarano atao aty fa ry zareo mba mifety any an-tanàna e. Tsy androko ery, hitatana ny zanako lehilahy tokana kely. Azafady ray tompoko fa tena mandodona dia mandodona anao mihitsy a. Vita ve ilay taratasy sa ahoana? Tena ilana tsy indrindra re madama, fa tsy vita aloha izy. Mandray, malaza ny zanako any tompoko eo any ampitan-dranomasina io e. Dia izaho efa mba nanantena anareo. Tena hifonana rea. Efa tena farazimezaka izay fa tena tsy tratra le izy fa tena ilana tsy fa ohatrany hoe lasa manala baraka nareo le izy. Tsy misy alamina faraparany ve ray tompoko. Tena sarotra le madama le mandainga. Maninona raha mba amboarina le programanareo any e? Programa efa mipetrapetraka ny any. Ahoana moa ny ahafahana hoe manamboatra ny any? Izany izay vao hotaraiky aty. Dia alamino rea. Ataovy mitady vavolombelona hafa sy olona hafa zany le olona raha toa ka tsy maintsy izay e. Fa inona ary ty? Eny e, sotra anareo ihany aloha na dia izany azy e. Sana oviana izany vao vita.
efa dila izany fotoana izay vao vita ny taratasy. atao hoana fa izay anie le manao zavatra eto Madagasikara e raha malalana eto amintsika ko. Tena tsy nahita tory fa mivadibadika fotsiny tamin'ny andiny. Mieritreritra n'ity hoe dia tsy ho lasa mipita ve ny fa mariazy ny zanako izao e. Misy fa mibetsika izany ato anatiko hoe tsy mety mihitsy no hidirako amin'ny resaka kolokolo nefa niteren'ny zava-misy dia tsy maintsy mijery fa olana rak'izay trasina. Ity eto hoe madama kely. Madame Saotra. Madame Saotra. Madame Fifi moa. Ahoana re? Soka tratra taty ianao e. Efa nanome an'ity mitapitrisanao moa ka manantena fa efa any izay taratasiko. Tsisy taratasy vita izany eo madama. Zao raha mety ianao dia mbola tokony mandoha vola kely fa le taratasy dia mbola sarotra mihitsy ilay mikarakaran'ilay izy iny dimy tapitra iny azy efa tena nanahirana fatratra. Nitrosaiko tany aman'iny ko izany indray moa mahitako vola fanampiny. dia tsy haiko ny azoko ataonao amin'izany fa raha tianao vita aingana ilay izy dia mila manampy dimy tapitra isandray mandeha ianao dia na raha riva ara dia vita ilay izy. Mampanantena pokaty sa tena marina izany lazainao izany Madame Saotra. Tsy mivazivazy mihitsy andehanako ity fa mariazy ny zanako hoe taminao e. Madame Fifi fa angamba dia olona mpivazivazy ny fahitanao raha tianao vita fotsiny ilay taratasinao dia izay no aloha tsy asiana resaka lava angamba izany. Re aloha dia ho hita e miantso anao raha toka raikitra. dia ianao moa izany no tokony fandiniana fa ny dimy tapitra efa lasa ty nefa ny taratasy mbola tsy vita fa arakarakinao ihany alohavy le dimy tapitra manaraka dia vita raha riva le taratasy dia afaka mandeha ianao. Dia ahoana re izany inona ary ty zava-tozatoko ty. Efa tsy sitrapona-Andriamanitra ny idirako trosa. Mbola niditrosa ny hitako an'ilay dimy tapitrisa. Sy indray hoe ampiana dimy tapitrisa manaraka mety te handeha ho any Epita. Fanampan'izay koa niditra amin'izao kolokolo lehibe izao. Karapiso loko moa ty madama ty dia lasa fotsiny ihany ny voloko dia ino no ty atao? ny manao zavatra ny ry madame Fifi tsy mora izany mihitsy. Rehefa manao zavatra dia mila mahafoy na ohatriny na ohatriny. Efa natomboka anao izy ty ka anjaranao sisa mieritreritra na anoy na tsy anoy fa mivolanao indray aloha tsy izao verina fa ianao ihany no asiana misafidy amin'izany hoe manoy na mijanona dia tsisy aratara. Tena very fotsiny ny volako. Indrisy zava-pokaty. Indrisy fa tsy afaka ny tantananao akory azy zany. Inona ary no dikan'izao zakatsaka izao kanefa no ansisika tsy maintsy amin'irosy foana sy sy ny data. Aleo fa anagentro amin'ny fotoana maty raharahanazo fotsiny tomitena reheretiko sady tsy hatramin'ireny izany ianao tsy andro fa tsy manino raha izany fifalianao dia atao manino ianao mangitahita ambony lakana fotsiny sisy dia renao mangaziasy aty ny zanany anao ambady moa izy tsy ho aninany akory
koa dia mba mety sava anyko Madagasikara koa dia fikarakarana taratasy ty ka sagnana mbola tsy nahatsolotsolitra ianao dia ina efa mihaky io ohatr'izao no fahazana ilana ny fotoana somatsara ihany raha tsikarotsara ino ary izay ihany faly ve ianao faly aka niendrikely mpandrafitra fotsiny izao dia le fianakaviana tsisy toa so ihany fa nisy anympantiny mpakeretina fitabana izy moa fianakaviana lavitra ihany fa mba nanaiky so azy fa misy azo mipetraka tatiako sady tsy maninona rehefa mbola ao amin'ny Madagasikara tsika no vity Jereo tsara mekizy jereo le tsiaro kelintsika ry tsara le sary any andafo ny vetsy tsara mitsika aza isena rakeza tamina reny manitsirabe tsara tomaika fa sary miany chose de vin jeu teo masina rehetrarehetra eny fianaratsy miany tsiramany fa mandeha an'ireny vilavina an'ireny dia misy any anarana reny Antananarivo Antsirabe eny milo amin'ny Makasaky indrindra fa ny andafina eny amin'ny trano banyorina ireny dia tsara iry fa eny sosenangavanitra aloha tsy miala amin'ny gasy manginina eo efa tafiantsika mihitsy amin'ny fako efa zary ravaka ny tanàna ny fako be misavovony risa mantsara Madagasikara kely ty rovina vo androso ty firenetsika ty jereo tondry tsiako eny alohana ny torefelo amin'ny Makasara iza dia tsy afaka mitapana azy akory tamin'iny andro iny tsy fa ho avy aty zareo anao fety ary iza le vinankivavinao am'izao ioko ty fa zaky am'ty babo mety izy tany le zany fomariny ary leonametisy reny vavy ndraindray tsy manaza vady tinonona mba hoe anaja kosa aloha ty vinatoka ty efa nytena hoe tsy azo hoe tena tena iny sa tena ty aza raha teo tonononao amin'ty tarana ty fitahiny izay aloha aiay any mihitsy ary ty zany raha fizambany tsy aro zany io ohatra ny botaboty na izy koa aza ohatra ny fotsifotsy io le hoe malagasy fa naka volotany angamba tao tsisy afatarana azy ty izy ko dia mitovy an'izany any fandafozambary moa zany efa maty efa maty ono Katerinina zany ono ny anarany fa ty rangaty iny ohatrany hoe efa fahitako zany iza raha mahitako an'ity rangaty nefa tsy tadidiko akory efa mampipoitonana izy reny tona ko le fahitanao ta izy ohatrany tsy vaovao amiko loatra le endriny saingy zay ny hoe tsika malagasy reto miladim-boatavo fa rehefa fitorina ray any marina zany efa ho avy eto raha tory zareo tsy androko ery
hanao fankalazana sy fety ho amin'ny fianakaviana manokana moa fa tsy kely tsy nahazo viza akory dia tsy lasa tanany. Fa azy sy azy fety io a taontaonjiny ve ny karakara dia sady efa namatra amin'ny pitifisana mihitsy hoe araminy amin'izay le toerana andraisana azy telo mianaka fotsiny izao no mitakena hoe mba toerana tsara tsy maintsy confort e. zany asa hoe tsy maintsy ampivatanany amin'ny hotely ihany angamba izy fa anahirana nandray azy ato amin'ny trano tsikotiana dia mba tsaratsara ihany izy. tsy ahindray dia tsy ho azonao ako zany izy dia hitakosina amin'ny fianakavianako asa fa dia hitatsika eo e raha hiety anaraka azy tokoa ty raha zazavavy kely mety izy ty. aiza moa zany ny tena tanindrazany zareo raha tia tanànana toa hoe any atsinanananana any asa na hoe manjakandrina na tsy haiko ambatomanga sa inona tsy haiko. Rehefa tonga ty resahana tsara fa resaka amin'le whatsapp iny foana no ifanaovana amin'ny fiaro. Za kosa irakirana amin'le asako dia tsy malany fotoana ela be fampiresahana loatra. Rehefa tian'izany ko re dia tokony zany fa nilozako no norodavy a ndavy aloha e ataoko tsara ny fikarakarana ry da. Dia isorana n'Andriamanitra mihitsy fa tonga soanareo e. Ay, tonga soa tsy azo a. Aiza le finanto vavy. Bonjour maman, efa io re izy a. Ah, bonjour. Ahoana maman ose any fakatiava tsara nareo roa. Gasy zay moa nareo zany vao mifankahita. Izy ary ny dadan'ny Océane Monsieur Fidèle dia izy le Océane azy maman a fa izy kosa ary izy mianaka andreniko a madame Finaritra na hoe madame Fifi izay ny fahalalan'ny mpiara-monina azy ety. faly mahafantatra anao a i mamany tsiaro a Toraka izany koa re Monsieur Fidèle moa izy teo. yes zay indrindra ifidy moa no fiatsoana tamin'izaho taty Madagasikara fa tany andafy avo Monsieur Fidèle zany. Ay, dia tonga soa aty aminay re ampiraisin'reto zanatsika rehetra. Ie mifankatiny eto izy reneny dia mitambatra fonjazalahy natakalo fonjazavavy konga tsy laliny. Etsy aloha fiiny tonga soa e. Ie tratra soa Faly mandray anareo mihitsy ny fianakaviana kely. Eny e, zasy tontandriny izy anadahako moa a zay zany no tena eto amin'ity tanàna ity. oay ary tsy midy anga zany rojonao zany to ohatry ny tady ho latsaka. Azafady toko tena latsaka tokoa le izy. Leo alaiko fa tsy maninona rotsoko tam tena izy ty saroko tam tena izy ty dia ho sanaky vehififity sa mety hoe very ty rojo ty dia hitany nefa lazainy tsiary teo hoe madame Fifi koa ny fiantsoana azy sa vefefandrofiny zavatra tsy te andefa eritreritra lalina nefa ny tena le rotsoko ty ahoana mihitsy atadiavako hoe aty no menoneny tamin'ny fahavalambin'ny folo taonako mihitsy dia arina sariko tamin'izany. Finako ary ty andiniteneny Monsieur Fidèle fasasan'le rotsoko ty latsaka koa moa le izy ka isany nandray azy fa misy inona ary Monsieur
fidèle. Tona izay teo hoe fidy ny fiantsonana azy. Mety hifidy ve ty? Mety hifidy ange raha ny tsiaro hoe lanitra. Ohatray vonjeo tsiaro fa torana izy a tsy haiko hoe naninona. Maman andrekako kosery ry tsiaro ny tanany a zahay kosoka ny tongony avery papa koa to mianahana be. Tsy mety velona mihitsy ty e. Maman fananina azy ianao ty hoe maman salosery tsiaro a aleo fa ataoko bosabosa mihitsy ny aloha mivoaza ry madame Fifi a mamantsiaro fa nanana tapoka teo ary ianao aza vao e. Fa fanakaiza le rojo teo? Aiza izy teo? Ty ny rojonao e. Ty ve mahatorana anao? Fa tenenao amiko hoe anao ve ty rojo ty sa tsy anao? Anao ve ho aty Monsieur Fidèle? Maman fino ary ty mitatrevatrevy ty e. Fino ty ataonao? Lasa dala ve maman e? Tsory amiko hoe enao ve no atsoina hoe fidy? Eny e, zato koa no fidy ary koliako ty. Tanao sariko tamin'ny 25 taonako io sary napetrako eo io. De raha azoko tsara de enao zany no Fifi le teny analakely tamin'ny 24 taona lasa zay. Izy indrindra tena izy tokoa. Oay efa torana indray mamory tsiaro a. Fa misinne inona ny tamin'ny 24 taona lasa fa tsy azoko. Vonjeo aloha ty marary ty e. Tsisy toeram-pitsaboana akaiky nga eto. Izy dada tojimma teo hitondra azy any amin'ny hopitaly aloha fa tena mila famonjena izy ty e. So de ahitandro izy eto. Indray rery maman mba tonga ty amin'ny fifaliany zay nefa ianao ty marary. Mankarary anao ka ny fahitana anay. Andriamanitra vonjeo maman. Dia zao ve mihitsy mananay tena tsy azoko ry papa mba hazavano hoe nazako azany e tsy de mahazo e. Tsy azoko hoe inona mampatorana ny madame Fifi. Moramora ihany ianao Rosiana fa ianao koa ny mitondra rano e. Zaza vao mitsaika anio entinao io dia mihetsi-po be ohatr'izao sady ianao. Tonton Jim avelo vonjeo maman e. Oh fa misy inona io tonton ajere maman ny raha totsinako soa tsy mamasaka nareo ela be. Ohatra fa manino ny Fifi a aleo amelona fiara sao de sao dia hitondra azy teny amin'ny hopitaly ka ry Fifi koa nefa tenenina hoe tandremana tsara ny fo e. Fa ahoana fa loatra nga izy nentanareo tesana ninony. dia tsy haiko mihitsy ry tonton Jim izy papa no niresaka teo. Ny amangy any Fifi mamanjiaro ty amin'ny hopitaly nefa atahoana moa tsy amangy. Raha vozanjanako zao na de tantara taloha eny taloha fa tsy azoko misy koa Fifi. Aleo ranga hiditra fa zay lalany any lalany a. Izy koa ve zay tsy efa tony tsara. Lazainy tsiary matsy hoe efa salama izy ary tsisy atahorana tsony fa makaina kely fotsiny de ody avy eo. Leo tonga de hiditra e. Fifi tena vao miteny izy hoe fidy de tsaroko mihitsy le feoany tamin'ny 24 taona lasa. Tena Fifi ty. Tena loza ry fidy a. Loza. Fa inona ny loza e? Tsy azoko mihitsy ianao. Tsy fantatra ao marina ny tena fahamarinana sy ny zava-misy.
efa fantatro hoe samy tsy afananoatra mihitsika ry fifi. Tsy misakahita ntsony tsika tao aorianan'iny alina iny dia zaiko tsy efa samy nanany fiainany ve? Fahasoavana azany hoe nampiraisin'ny ankizy ihany tsika ty aoriana. Zara teo zao efa 5 taona lasa zay no maty vady. Angamba tsy hitako izay olana sa mbola any ve ny vadinao? Raha ny filazany tsiary mantsy dia hoe efa tsy manambady tsony ianao. Tena marina tokoa hoe tsy manambady tsony aho, sady tsy nanambady atr'izay koa. Ohatra dia aiza zany ny dadany tsiaro sa zazany tezainao fotsiny izy? Tena zanako izy, ary ianao tsara fa ny rainy tsiaro dia ianao fidy aho. Zany e, milaza loza ve no fifia? ka zany re ny tenenako hoe loza e. Efa vita ny rahan'izy ireo, ary efa fantatro fa efa mitoejaza vao mitsika mihitsy ny oseana. Raha ny tena izy zany dia zanako ao tsiaro, fa zanako koa ny oseana. Izy menatazany no mivady. Andriamanitra, finity fanahoana ry fifiny tsy nilazainao tamiko hoe nananjanaka tamiko ianao a? Fanahoana ny tsy navelanao tao amin'ny réceptionniste ny lahara-pifandraisana zonanao e? Tsy hitako tsony ande nisy anao e. Fa alininona loatra ry fifi ny aliny andro ny mpifankaty tamin'ny 19 taona lasa dia mitondra loza sy mampifamototra antsika toy izao a? Tsy haiko tsony. Reny atao hoe fady soapamindra, tsy fitandrematena, fanaovana izay fady indrindra, fitsangatsangana mihitsy e. Tsinitsinina dia tsinitsiny. Neti-pitiavana ny serana sy nandalo fotsiny aho. Aiza zao ilay lakilehako? Mbola ao e, misy trano taolina izay ao anjeva fivatananay hatr'izay. Ao, sy lavako mbarika izay dia mipetraka ao tadidiko tsara. Nafarako amin'ny olona hoe raha misy amin'ity tovavy ity tonga maka an'ity ato dia omeo azy fa lakilehany ity. Miaraka amin'ny sarinao zany. Soma tsara ty atrany any ianao ry maman. Faly be aho fa salama ianao. Fa ianao ty tsy mety miteny ty no tsy azoko, fa maninona e? Nefa ne ianao tsy tapaka lalan-dratsy akory e. Eny tokoa ary maman fa ahoana e? Misy inona? Sa mbola tsy salama mihitsy ianao? Maman, fa misy inona ho sa tsy tianao ahy e? Tsy te hiteny ahy e. Fa ahoana koa zany ry maman hoe tsy te hiteny zany e? Ny fianao ary afaka miteny tsarako. Antanio papa anao ry Oseana. Antanio izy. Za tsy teny. Tena tsy azoko. Hono ary papa, fa misy inona e? Ny amin'inona e? Aminareo sy maman an-tsiaroko. Zavatra lalina dia lalina zany ro Oseana. Tena tsy haiko e. Na ny fomba hitenenana azy aminareo nareo mivady aza tsy haiko. Inona hoe te lazainao ry papa? Mianada mivady ahoana ry papa? Mivady mianada e. Mianada mivady samy zanako nareo e. Tsy azoko. Eny, samy zanakareo izay. Za zanaka naterakao, mo tsy ary ho vinatinao, zanakao ihany. Koa inona ny olana? Izao no izy e. Iresaka aminareo aho fa aleo samy ao nareo sy tsiaro. Fa niteneniko aminao fotsiny efa olon-dehibe ianao sady mafy ny zavatra rehetrarehetra. Aoka mba ho tony tsara sy lamina tsara amin'izay zavatra ho teneniko aminareo e. Fa misy inona e?
Maninona raha lasaina? Ry papako fa maika mampitaintaina betsy. Ka zany indrindra ny tenenako aminao hoe mitonỳ tsara aloha ianao, indrindra ianao mitondra voka. Eny ary, aleo fa hitony tsara. Zao no izy ry anakisany a. Mihaino anao zary papa. Misy a mitantara, tsy fanomezantsiny ary tsy hanomezantsiny anizaniza. Tantara inona ry papa? Tantaranay sy madame Fifi Mamantsiaro e. Ay ve, niaraka ve zany nareo taloha ny teny papa teneniny e? Tsy azoko mihitsy izay olana amin'izany. Ka zao e, samy zanaka naterako daholo nareo. I Tsiaro zanako tamin'ny Fifi, i Osiana kosa zanako tamin'ny Katerina zay vadiko ara-dalàna. Maninona tsara? Dia mpianadaza izay mivady. Dia inona natao amin'izany? Olana saribahany zany e. Tena nazaza tsy hitako izay atao. Nareo vady sady ara-panjakana no ara-piangonana, nanao voady teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany, teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy haiko hoe ho sarana sa ho atambatra, efa atambatry ny zaza raha teo moa. Tsy hitako e. Oka izay manam-pahendrena hijoro eto dia ilaza ny heviny. Fa raha ny fahalalana sy ny fahaizako tsy ampahamahan'izany olan'izany, sady fadin-drazana no tsy azo atao mihitsy zany hoe hivady mianadahy. Nefa nareo aza moa ty efa nivady sady efa mitoeja azy Osiana. Iza no metsy iny? Za sa Fifi sa nialina mionanay sa mitantara? Andriamanitra mamindra-fo aminay olana saribahany. Natolotra ho anareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe olana saribahana. Olana saribahana? Olana saribahana. Ireto avy no nan'ny ainany tantara. Silivera Zafinjafara no Fity, Miriam Malalany avy no Fifi, Tojo Rapaisonjatana no Jim, Fitahina Fehizoro no Tsiaro, Iary Lalan'i Kristy no Osiana, ary Saribidi Fehizoro no Dr. Aberson.